Azantsika eto ny makasika an'izay vaovao zay sehatra ny fandriampahalemana kosa indray nahazo positra ny zandary vaovao ry zareo avy eo anivon'ny fokontany Soamanandrariny eny nanomboka androany dia efa afaka ampiasaina ity positra ny zandary ity inona fa dia ho afa-pahasahiranana ireo mponina eny an-toerana amin'izay sehatra ny sy fandriampahalemana izay. Vola mitetina 1 miliara no ny vinavinaina anamboarana ny positra vaovao an'ny zandary ety amin'ny fokontany Soamanandrariny. Totosa ny fananganana ny trano tao anaty 3 volana ary vola mitetina 10 tapitrisa ariary ny lany tamin'izany izay natolotry ny komina Ambohimangakely. Nanampy ary mbola hanampy amin'ny fanondrotana ny positry ny zandary ihany koa ny komandin'ny zandarmariam-pirenena izay hanolotra vola 5 tapitrisa ariary. Tsy ny fokontany Soamanandrariny ihany anefa no ahazo tombony amin'ny fisian'ity positry ny zandary vaovao ity fa azo anjara amin'izany ihany koa ny fokontany manodidina toy ny fokontany Ambohimahitsy, Betizaraina ary Ambohibe. Izany dia voalaza misy hoe zone rouge. Fa ankehitriny izy anefa no misy koa fiaraha-miasa teo amin'ny zandarmeriaka Ambohimangakely tao brigady zany dia miara-misy alahy dia lamo misy zany amin'izao dia vao maika koa moa zany hipetrahan'izao poste avancé zao dia lamo irina zay angamba ny finaminana dia mba irina ihany koa nananamponina olon-kendry. Hatramin'izay moa rehefa mitranga ny loza ny Soamanandrariny sy ny manodidina dia tsy maintsy miandry ireo zandary ao amin'ny brigadina Ambohimangakely ireo mponina ary ankehitriny kosa dia afaka miantehitra amin'ity positra vaovao ity ireo mponina miisa 9,1 alina ao Soamanandrariny. Mikasika an'io poste avancé gendarmerie ao amin'ny commune Ambohimangakely fokontany Soamanandrariny ny antony nanovana an'io moa dia ny fahitana zany tsy fandriampahalemana irahantsika mahafantatra ka Soamanandrariny zany marina fa anatin'ny commune Ambohimangakely izay misy brigady nefa brigady somary lavidavitra ihany satria 6 kilometra miala be tao Soamanandrariny dia rehefa tonga ny acte banditisme manjam-piantso ny vahoaka ny gendarme any Ambohimangakely efa tafaporitsaka ny jolahy dia zay nahatonga ny andrapa-kevitra hoe asiana satria fokontany Soamanandrariny dia anisan'ireo fokotany lehibe indrindra eto amin'ny commune Ambohimangakely ary isan'ny be mponina indrindra dia mba maivana koa ny asan'ny gendarmerie any amin'ny brigady. Isan'ireo nanatrika ny lanonam-panokafana ny positra vaovao ihany koa ny trano koltoraly malagasy avy ny kianja Ambohimangakely izay nankasitraka ny fanohanana sy fandraisana andraikitra amin'ny fandriam-pahaleman'ny mponina tahaka izao.